Ny tena kristianina dia tsy ao anatin'ny fiarahan'ny lahy samy lahy na ny vavy samy vavy na ny antsotsika mahazatra hoe homosexualité. Malaza dia malaza ankehitriny ny fiarahan'ny lahy sy ny lahy na ny vavy sy ny vavy na ny antsotsika mahazatra hoe homosexualité. Efa mihamaro ihany koa ireo firenena manaiky ny fanambadian'izy ireo. Fanao mamofady ary fahavetavetana goavana eo anatrehan'Andriamanitra dia lasa fanao ahariary fa tsy afenina toy ny taloha intsony koa ny homosexualité. Eny an-dalambe, eny amin'ireny trano fandizana ireny izay tsy mahagaga, fa indrisy manomboka mahazo laka eny anivon'ny mpianatra izany ary mitady anaiky tsikelikely koa azy ireo ray aman-dreny ka misy ny mampirisika ny zanany ho amin'izany fanao mamofady izany. Fa ny tena mahonena dia tafiditra ary tafatoetra eny anivon'ny trano fivavahana sasany, izany satria ny mpiandraikitra sy ny lohandohany eo anivon'ny fiangonana azy dia misy ao anatin'ny homosexualité. Saingy fanao tsy azo kianina, tsy satenenina izany na dia fantatra mazava aza fa halan'Andriamanitra. Eny tokoa zofeno ary manontolo an'ny olona ny hitoetra ao anatin'ny fiarahan'ny lahy sy ny lahy na ny vavy sy ny vavy raha tsy mahalala an'Andriamanitra izy. Fatandremo fa fanao tseken'Andriamanitra velively indrindra ho an'ireo milaza kristianina, manao hira an'Andriamanitra, mandray andraikitra sy milaza manao ny asany ny homosexualité. Efa akaiky Jesosy ry kristianina malalaka naniraka mba nilazana ny olona ny amin'ny fahotany, ialana izy ireo ka hibebahany, tsy afaka ho safosafoana na dia ho ditsihitsy izany fanao izany izay mihamahazo ny kristianina ankehitriny. Maro be ireo andalan-tsoratra masina mandrary izany fa vitsivitsy no ndeha ho raisitsika. Voasoratra hoe aza mandry amin'ny lehilahy tahaka ny fandry amin'ny vehivavy, ary raha misy mandry amin'ny lehilahy tahaka ny fandry amin'ny vehivavy dia manao fahavetavetana izy ireo lahy ka atao maty tokoa izy, ny rano dia ho amin'ny any. Fantaro fa ho faizin'Andriamanitra ny amin'ny mitoetra ao anatin'izany. Aza mety fotahany ianareo fa ny mpijangajanga sy ny mpanompy sampy sy ny mpakavadin'olona sy ny sodomita sy ny mpangalatra sy ny pierina sy ny mpimamo sy ny mpanaratsy ary ny mpanao ankeriny dia tsy mba handova ny fanjakan'Andriamanitra. Ary efa mba toy izany ihany ny sasany aminareo, saingy efa no hamasinina ianareo ary efa no hamarinina tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo sy tamin'ny fanahin'Andriamanitsika. Voasoratra ihany koa fa fantatrareo marimarina fa samy tsy manana lova eo amin'ny fanjakan'i Kristy sy Andriamanitra ny mpijangajanga rehetra na ny olombetaveta. Tantara hainy maro loatra ny tantaran'ny Sodoma sy Gomora, tanàna izay nanjakana fijangajangana sy ny homosexualité, ary fantatsika tsara ny hafaran'ireo tantara ireo. Raha te handalina misimisy ianao dia vakiao ny Genesis 7:20. Ary hoy ihany koa ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra, ary raha nataony nanjary lavenina ny tanàna Sodoma sy Gomora ka noeloheny ho ravana ary nataony fananarana ho an'izay ratsy fanahy aty aoriana, dia fantatry ny Tompo izay hamonjeny ny tsara fanahy amin'izay fankapanahy sy nitehirizan'ny olona tsy marina amin'ny fijaliana ho amin'ny andro fitsarana. Ary toy izany koa Sodoma sy Gomora mba amin'ny tanàna manodidina azy izay nijangajanga tahaka azy koa lasa nanaraka ny nofo hafa dia aseho ho fananarana amin'ny aretan'ny fijaliana amin'ny afo maharitra mandrakizay. Noho izany tsy fitenenana fahatany ry malala isany fa fitiavan'Andriamanitra ka ampitandremany tsirairay ny amin'ny mahafahotana goavana sy ny vokatry ny fiarahan'ny lahy sy ny lahy ary ny vavy sy ny vavy koa aza atao kinanga. Mbola tian'Andriamanitra ianao ary tia ny bebaka. Fantaro fa Jesosy Kristy afaka mamela ny fahotanao, manadio anao, manangana anao indray ary manafaka anao tanteraka ao anatin'io fanao maloto io.